Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo ry havana, nahatratra ity alahady fa fitony volana Jona taona 2024 ity. Alahady voalohany amin'ity volana ity izany ary Alahadin'ny Trinite. Noho izany lohahevitra vaovao indray no banjinitsika fiangonana ankehitriny dia ny amin'ny hoe mihavàna ao amin'ny Tompo ianareo. Ho aminareo rehetra ny fiadanan'ny Tompontsika. Andao ary araitsangansika idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra. Rahantsika mamaky ry havana ny Salamo 430. Salamo 430 ny andininy telo voalohany. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Rehefa vita izany dia ny hira fararaika sy roanjato ny andininy voalohany sy faefatra no ataontsika ary vita ny vavaka vao mipetraka isika rehetra. Isaotra an' Jehovah lalandava aho, eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehovah andreharehan'ny fanahiko, ary izany mpandefitra ka ho faly, miara-mankalaza an' Jehovah amiko, ary eo ka hiara-manandratra ny anarany isika. Amen. Vavaka isika ry havana. Eran'ny foamam-pananay tokoa Tompo no isaoranay anao. Mahatratra izao volana vaovao izao izahay. Ankalazanay ihany koa ny Alahadin'ny Trinite. Mideranao izay Andriamanitra Rainay tsara sady mpanao tsara ianao. Mideranao izay Jesosy Kristy Tompo fa mpamonjy anay ianao. Mideranao izay fanahy masina fa mpitahiry sy manamasina ny fiainanay tsirairay avy ianao. Kanefa manoloana an'izany falebiaza ny asanao izany sy ny herinao. Rehefa tarafiny izany izay dia mianjaanja ny fahalemenay. Avelao Tompony tsy fahatanteranay rehetra. Diovy izahay fa madio ianao. Amarino izahay fa marina ianao. Amasino izahay fa masina ianao. Ary indrindra aoka ny fanainao masina iasa ty anatinay, dia andray saina no avaozony izahay mba ahafahanay miavao mandrakariva amin'ny fanarahana anao. Ary zao fanompona masina izao ho atrehanao feno, na dia any amin'ny isan-tokantrano any azy izahay sy any amin'izay toerana rehetra misy anay. Fantatray fa eo ianao mitahy ny olonao tsirairay. Fa noho ny amin'i Jesosy Kristy no anandratanay izany vavaka izany. Amen. Petraka isika ry havana. Tonga isika amin'ny andron'ny sekoly alahady, fotoana sekoly alahady ka ny hira fa 7:27 ny andininy voalohany ihany no ataontsika miara-mitsangana daholo ny mpiandraikitra, ny ankizy sy ny tanora anatanteraka an'izany hira izany.
Vavaka sikara. Ry Andriamanitra Rainay io, dia mbola faly misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao hatrany izahay. Noho ny fitahiana rehetra izay nataonao taminay sy noho ity fotoana nomenao anay hitoriana sy hamparana ny teninao. Misaotra Tompo fa lehibe ny fitiavanao anay. Ary dia mankataka ny fananao masina sy ny fitiavanao izahay hitoetra aminay tsirairay avy ireto ka mba hitondra anay ao amin'ny fahendrena sy ny fatahorana ary ny fitiavana anao ane izany. Dia ankatahanay ny herin'ny fananao masina hitoetra aminay tsy ala aminay tsirairay avy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no ankatahanay izany. Misaotra Tompo. Amen. Teny izay entintsika fampianarana androany dia ao amin'ny salamo. Salamo 7:1 ka ny 2:2. Misaorany Jehova ary fanahiko, ary aiza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Isika rehefa matetika, rehefa mivavaka dia matetika, dia fangatahana foana no ataontsika. Ilaina ny fangatahana, kanefa kosa mbola tsara lavitra noho izany ny fanomezana fisaorana n'Andriamanitra. Ny fisaorana n'Andriamanitra mantsy dia mariky ny fahazahoantsika fitahiana avy aminy. Koa Andriamanitra dia mitahy atsika isan'andro. Eny, raha mbola mihiritra koa ny andro, dia tokony hisaotra anazy mandrakariva isika satria lehibe ny fitiavany antsika amin'izany. Na dia ny masoandro dia omeny atsika isan'andro amin'izao arety mandoza izao, dia mbola mihiritra ihany ny masoandro. Dikan'izany dia fitiavan'Andriamanitra atsika izany, tsy mahafoy atsika izy. Eny, mitahy atsika isan'andro izy, ka tokony tsara raha hisaotra azy isan'andro isika, anome voninahitra azy ary hidera ny anarany mandrakariva noho izany fitahiany sy fitiavany antsika izany. Ity misy tantara kely ary entina mafisana izany fampianarana izany. Nisy lehilahy iray nanofy nahita n'Andriamanitra, naniraka anjely anankiroa mba anangona ny vavaka fisaorana sy vavaka fitahiana, vavaka fisaorana sy vavaka fangatahana. Rehefa niverina avy namita ny asa nampanaovina azy ireto anjely anankiroa, dia nagaga fa ilaina nanangona vavaka fangatahana, tsy nitondra na inona. Ny nanangona fisaorana kosa dia mba nitondra kely ihany fa tapaky ny sobika ihany. Namaly ilay ny anjely nitondra ny tanapolo niverina fa tsy zakany ny vavaka fangatahana ataon'ny olona fa be loatra ilay izy. Dia hitantsika amin'izany fa matetika tsika zany dia rehefa mivavaka dia fangatahana no ataontsika betsaka ka mavesatra fa ilaina izany. Fa ny fisaorana n'Andriamanitra no tena ilaina hitoetra amintsika rehefa mivavaka isika, satria fisaorana lehibe, satria fitahiana lehibe no ataony amintsika, ka tsara raha misaotra azy sy midera azy itsika. Araky ny mpanao salamo hoe, misaorana Jehova ary fanahiko, ary izay misy adinonao ny fitahiany rehetra. Deo an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Mba ho tsika kosa ny fiadanana avy aminy. Amen. Andao ataontsika ry havana ny firana fanampiny 4 ny 13. Aorian'izay dia hiakatra izay mitary-bavaka sy mamaky ny Soratra Masina.
Ary vavakantsika ry havana ry Andriamanitra telo izay iray misaotra anao izay fa noho ny fitantananao sy noho ny fahasoavanao dia mbola velona ka trapamonjena na dia misy arety mandrika ara miatra amin'izao tontolo izao. Saotra tompo fa mbola menao tombonandro izay ny amin'izany. Ankehitriny dia hovakiana ny teninao, mangataka ny herin'ny fanamasina izay mba hiasa amin'izay andray anjara amin'ny fanatanterahana izany indrindraindrindra sy hitondra ny hafatrao. Ary ho an'izay endry izany dia iasao fanamasina mba hafantaranay ny didy izay meny lohahevitra mihavàna ao amin'ny tompo. Dia mitenena Jehovah fa fonikeno reto mpanomponao. Amen. Manasantsika ry havana anaraka sy haino ny vaky ny tenin'ny Soratra Masina. Salamo 7:30 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina tahaka ny diloilo tsara amin'ny loha izay mitsororoka amin'ny somotra dia ny somotra iarona izay mitsororoka amin'ny morotogotra akanjony tahaka ny ando any Hermona izay milatsaka amin'ny tendrombohitra Jona. Fa voadidin'i Jehovah eo amin'ny fitahiana dia fiainana ho mandrakizay. Amen. Mbola hotohizana ny famakiana ny Soratra Masina arak'izay hita ao amin'ny filazantsara ny Jona 7:30 ny 5:30 ka hatramin'ny 5:30. Rehefa hita dia ho vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Ho faranantsika ry havana ny famakiana ny Soratra Masina, izany dia hitantsika ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina 7:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 10. Romanina 7:20 ny 9:9 ka hatramin'ny 10. Rehefa hitantsika dia mbola vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Aza vela izy tsy voalona amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Fa ny hoe aza mijangajanga, aza mamono olona, aza mangalatra, aza mitsiritra zavatr'olona mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiava ny namanao tahaka ny tenanao. Ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana, koa dia ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna. Amen. Ray Masino, manamasinana nay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Iaraitsangana isika anao ny hira FIARAHABANA 7:30 ny 9:7 mialohan'ny hafatr'Andriamanitra. 7:30 ny 9:7. Ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana va amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy tompontsika. Miarabantsika ry havana, mahatratra izao alahady voalohany izao andron'ny Trinite, Alahadin'ny Trinite.
Ny ten'Andriamanitra izay akatsika hafatra amin'izany dia ao amin'ny bokyny Romanina, epistily nosoratan'ny Paoly apôstôly ho an'ny Romanina. Romanina 7:10 ka ny andininy 9 ihany. Romanina 7:10 ka ny andininy 9 ihany averintsika vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: aza vela isy tsy voaloha na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tiany namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Lohahevitra vaovao ry havana no banjintsika amin'izao volana Jona izao dia ny hoe mihavàna ao amin'ny Tompo. Mihavàna ao amin'ny Tompo. Ka araka izao tenin'Andriamanitra izao dia ahitantsika misongadina ny amin'ny fifankatiavana na hoe ny fitiavana izay isany manamarika ilay fihavanana ao amin'ny Tompo izany. Fa jerentsika manokana ity epistily nosoratan'ny Paoly an'ny Romanina ity no amelabelarany ny filazantsarany Jesosy Kristy ao amin'ny testamenta vaovao zany. Azavainy ao ny momba ny famonjen'Andriamanitra tamin'ny fahasoavany zany sy ny nandraisantsika n'izany famonjeny zany amin'ny alalan'ny finoana. Dia hitantsika eo ihany koa fa ny olona izay mandray ny finoana dia mandray ihany koa ny fiainam-baovao, fiainam-pandresena, fiainam-pahamasinana, ary manana didy noho izany finoana zany amin'Andriamanitra ary indrindra koa eo amin'ny fiarahamonina. Ka rehefa avy namelabelatra amin'ny izany filazantsarany Kristy izany, ny fandraisana izany sy ny fiainana izany ny Paoly apôstôly any amin'ny aloha rehetra any dia manomboka amin'ity 12 ity mitoy amin'ny andininy 17 sy ny manaraka dia tatsika ny etika kristianina ao zany hoe ny fitondrantena mahamendrika ny kristianina. Hoy izy eto hoe aza vela isy tsy voaloha na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Zavatra hitantsika voalohany amin'izany dia hoe ny fifankatiavana dia trosa, tsy maintsy efaina ary tsy mety tapitra. Ny fifankatiavana dia tahaka ny trosa, tsy maintsy efaina ary tsy mety tapitra. Rehefa avy ny resaka momba ny adidin'ny mpindro eo amin'ny mpitondra na manam-pahefana Paoly apôstôly eto dia miresaka indray izy ny adidin'ny kristianina amin'ny olona rehetra. Ary avotrany manokana moa eto satria epistily dia nisoratana ho an'ny kristianina zany. Ny fifankatiavana zany no tena zava-dehibe eto, na koa hoe ny fitiavana. Raha miresaka tsika fifankatiavana dia misy ifanolorana izany. Oharina tahaka ny trosa ny fifankatiavana. Zany trosa izany ry havana dia indramina ny olona manana trosa zany dia olona nandray zavatra. Ary zany trosa izany dia tsy maintsy efaina. Rehefa nomena anao dia takiana zany, tsy maintsy averinao. Ka ny kristianina izay manana trosa dia tahaka ny hoe nandray an'ilay fitiavan'Andriamanitra izy. Io zany ilay trosa nomen'Andriamanitra ny fitiavana izy tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia manefa izany. Ka ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra zany no hifankatiavana eto. Raha miteny izy hoe aza vela izy tsy voaloha na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Mandray ny fitiavana avy amin'Andriamanitra vao afaka mifankatia. Hafa mihitsy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra fa tsy fitiavan-tena. Matetika moa ny olona rehefa hoe mitia olona izay na hoe mifankatia dia mitodika amin'ny tenany. Izay natao hoe fitiavana aminy. Na koa hoe fitiavana atero-kalao. Tsy izany. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza Jesosy Kristy mihitsy any amin'ny Matthieu 5 any, manomboka amin'ny 9:40, manao hoe fa raha izay tianareo ihany no tianareo,
inona ny valim-pity azonareo moa nandeha ny mpamory rehetra aza tsy mba manao izany koa va raha ny rahalahnareo ihany no arabainareo inona nataonareo mihoatra noho ny sasany moa nandeha ny jentilisa aza tsy mba manao toy izany ihany va ko amin'izany aoka ho tanteraka ianareo toy ny fahatanterahana-drainareo izay any an-danitra ny fitiavana avy any an-danitra tsy fitiavana aterokalao na hoe zay tia ihany no tiako sy ho arabaiko ary tsy mitodika amin'ny tenanao manokana ihany ry havana rehefa nandray ny fitiavan'Andriamanitra ny kristianina dia tsy tehirizina atao haingo tratra izany na fihetseham-po fotsiny fa aseho amin'ny asa aseho amin'ny atao amin'ny hetsika sy ny fitondran-tena rehetra ohatra rehefa nandray ny fitiavan'Andriamanitra tsika nompo ka aneho ny fitiavana an'Andriamanitra dia amin'ny fanompoantsika azy amin'ny fanarahantsika ny teniny izany no anehoantsika ny fitiavana ary indrindra rehefa nandray ny fitiavan'Andriamanitra tsika manana didy amin'ny namana dia manefa izany koa isika amin'ny atao rehetra amin'ny fifandraisana amin'ny fitondran-tena amin'ny asa soa samihafa hoy isika teo hoe ny fifankatiavana dia trosa tahaka ny trosa tsy maintsy efaina fa zany trosa zany raha tsy efaina dia mahavoasazy tsy maintsy efaina ary tsy mety tapitra ny trosampitiavana dia tsy mety tapitra fa adidy atao io mandra-pikipy maso tsy misy fe-potoana hoe tsy maintsy hatramin'izao fa indraindray ny olona rehefa maneho fitiavana amin'ny namana ohatra dia mahateny rehefa tsy araka ny eritreretina ny zavatra ataon'izy ireny na ny fihetsika manao hoe leo tena tofoka okizay amba reto ry havana fa tsy izany trosa tsy mety tapitra ary tsy maintsy mandohana izany tsika mandra-pikipony masotsika tsy maintsy mifankatia izany tsika maneho izany fitiavana izany ary tsy mahazo mijanona na hoe mitsahatra tsy hitiantsony isika na iza izany eto moa dia avohitra ny manoko hoe namana fa iza ny namana dia izay rehetra mila vonjy amin'ny tena ny namana dia izay akoatry ny tena ihany koa manomboka ao amin'ny ankonanao izany amin'ny vady ohatra na amin'ny zanaka amin'ny havana sy ny mpiaramonina ny kristianina indrindra ny mpiray fiangonana ny mpiray sampana ny endrika anehoana izany angamba no mety miovaova fa ny fototra dia ny fitiavana mety hoe nasehonao tamin'ny tambitamby izany fitiavana fa mety koa avadika ao izany ho kapoka eo amin'ny zanaka ao amin'ny fitondrana ny zanaka izany ohatra fa fitiavana dia ilay fitiavan'Andriamanitra no mibaiko amin'ireny rehetrarehetra ireny dia aseho amin'ny olona rehetra fa ny faharosady ry havana izay hitantsika amin'ity Romanina 13:10 raha mijery ny 9:9 tsika hoe aza vela izy tsy voaloana amin'iza fa tsy ny fifankatiavanareo ihany dia hoy ny toeny hoe fa izay tiany namany dia fanatanteraka ny lalàna izay tiany namany dia fanatanteraka ny lalàna ny fehiny lalàna dia fantatsika tsara ry havana fa ny didy folo misy maro moa izany izay resahana ao anatin'izany fa ny didy folo dia mizara anankiroa lehibe dia momba ny fitiavana an'Andriamanitra ny didy 4 voalohany momba ny fitiavana ny namana ny didy 9 farany ka ananki-efatra amin'ireny no tansain'i Jesosy ny tansain'ny Paoly apôstôly manao hoe aza mijangajanga aza mamono olona aza mangalatra aza mitsipitra zavatr'olona mba amin'izay didy hafa rehetra dia samy efa ao anatin'izao teny izao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao ka rehefa mahatanteraka izany tsika
n'izany fifankatiavana izany, ilay fitiavana avy amin'Andriamanitra, dia mahatanteraka ihany koa tsika ny lalàn'Andriamanitra. Mahatanteraka ny lalàn'Andriamanitra satria ny feiny lalàna hoy isika teo dia ny fitiavana an'Andriamanitra izay miteraka na hoe mitarika ny fitiavantsika ny hafa. Fa maninona moa Andriamanitra no nanome ny lalàna? Raha tena jerentsika izany ny tany aloha tany bokin'ny Eksôdôsy, azavaina zany izy ao anatin'ny Levitikosy sy ny manaraka rehetra, ny lalàna na ny hoe ny didy folo dia nataon'Andriamanitra mba anehoana sy jerena antsika hoe isika olombelona ane ka mpanota. Kanefa koa ny antony nanomezan'Andriamanitra ny lalàna dia anehoany mihitsy fa masina izy. Masina izy ary tsy misy mitovy amin'ny mihitsy na iza na iza. Ka rehefa nomeny antsika izany lalàna izany dia mazava ny teniny hoe aoko masina ianareo satria masina ao Jehovah-Andriamanitrareo. Ny Levitikosy 1:1-7 dia hoy izy hoe fa izao no Jehovah-Andriamanitrareo dia manamasina ny tenanareo ka dia ho masina ianareo satria masina aho. Ahoana moa zany no mahamasina antsika? Raha tarafitsika amin'ny lalàn'Andriamanitra dia tsotra. Ny fankatoavantsika ny lalàn'Andriamanitra no iainantsika amin'ny fiainam-pahamasinana. Ny fankatoavantsika ny lalàn'ny fitiavana, ny fiainantsika amin'ny fifankatiavana no mahamasina antsika tsirairay avy. Misy ihany mantsy diso hevitra manao hoe rehefa mazoto mivavaka aty am-piangonana, mety mifady ihanina, mety tsy tapaka mihitsy amin'ny fandiniana Soratra Masina, ny fitokanam-bavaka, ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia mieritreritra hoe izay no fiainam-pahamasinana. Tsy ampy izany ary mandringy izany, fa ny tena fiainam-pahamasinana dia ny fiainanao sy ny fankatoavanao ny didin'ny fitiavana, ny lalàn'ny fitiavana. Ary izay fiainam-pitiavana izay no mahamasina anao. Isany singa anankiray ao anatin'izany hoe fahamasinana izany raha mitoetra an'Andriamanitra mijerena dia ny fitiavana. Koa raha tiantsika ny tombo sy iaina amin'ny fahamasinan'Andriamanitra dia mila isika miaina amin'ny fitiavana. Mila isika arak'izao mandoa ny trosantsika tsy tapitra dia ny trosan'ny fifankatiavana izany. Ary io ilay nitenenin Jesosy manao hoe didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Fa izany no ahafantarany olona rehetra fa mpianatro ianareo. Tanterao ary ry havana, izany baikon'Andriamanitra izany. Ary izany nefa tsy vita foana ho isika teo raha tsy efa mahatsiaro ianao hoe nandray ilay fitiavan'Andriamanitra ianao vavaka mandoa an'izany mamerina izany amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa rehetra. Fa rehefa miaina amin'izany ianao dia miaina amin'ilay fiainan'Andriamanitra. Ny Salamo 73:1 izay novinakitsika teo koa ry havana dia misy an'izany any amin'ny andininy farany amin'ity Salamo 73:1 ity manao hoe voahodidin'i Jehovah ho eo ny fitahiny dia fiainana ho mandrakizay. Ka ny olona zany miaina ao anatin'izany fitiavana sy ny fifankatiavana izany, manomboka eo amin'ny piray fiangonana na ny kristianina ary miparika any amin'ny fiarahamonina rehetra any anivon'ny fianakaviana dia marina izany tenin'Andriamanitra izany hoe voadidin'Andriamanitra eo ny fitahiny ary misantatra sahady ilay fiainana mandrakizay ao amin'ny tompo. Ry havana malala, aza vela izy tsy ho voaloha na amin'iza na amin'iza afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany, fa izay tia ny namany dia efa nahatanteraka ny lalàna. Dia ho voarainao anie izany fahamarinana lehibe omen'ny tompo anao izany, ka ny fanahy masina izay efa nomenanao no ahafahanao miaina izany koa
amin'ny fiainana kristianina rehetra. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Vavaka sika ry havana. Lehibe tokoa ny fitiavanao anay Andriamanitra ô. Fa na dia mpanota aza izahay, na dia tsy mahateo tia aza izahay, dia nitiavinao fatratra tao amin'i Jesosy Kristy. Ary novonjenao dia nomenao ny fanahy masina mba ahafahanay mamoha vokatra tsara, dia ny vokatry ny fanahy fitiavana ho ianao. Misaotra raha mbola tonga aminay ny teninao fa mila miaina amin'izany fifankatiavana izany mandrakariva izahay. Amin'ny androm-piainanay rehetra, tsy ho leo, tsy ho tofoka, tsy tsahatra ny ity. Tahaka anao Andriamanitra tsy nitsahatra ny tianay ary mikarakara anay mandrakariva. Tompo malalo, ankehitriny ary dia fantatrao tsirairay avy ny toe-ponay. Hitanao ihany koa ny fiainanay sy ny fifandraisanay amin'ny hafa, na dia ao anatin'ny ankonanay ao ihany aza, ao anatin'ny fianakavianay, eo anivon'ny samy kristianina. Menatra izahay rehefa tarafy ny fitiavanao. Fa indraindray Tompo, manao izay mampalahelo anao zahay. Tsy mamovo mendrika ny fanahinao masina izay fa natolotra ao anay. Tsy mamovo mendrika ny fibebahana, koa mamindra-fo aminay ianao, mamelany elokay. Ankehitriny izay dia ampianarinao koa hoe aza vela izy tsy voalona amin'iza na amin'iza. Ka raha mahatsiaro izay manantrosa, hafa ihany koa, dia omehoery izay andoha izany. Raha mahatsiaro izay manana didy amin'ny hafa, dia ampio izay Tompo mba hatanteraka izany. Fa amin'ity anio ity koa no voka-dehibe ny fiangonana. Isan'ny taona no hanatanterahana izany. Misaotra anao raha mahatsiaro ny fitahinao zahay, ny fitantananao tamin'ny lasa rehetra. Ary ianao Tompo, no nanomeanay ny hery sy ny tanjaka, mbola ahafahanay manatona anao koa ankehitriny. Io izay ezaka rehetra atao amin'izany voka-dehibe izany. Ho fanehoanay ny fitiavana anao Andriamanitra izany sy ny fitiavana ny hafa. Ary araka izay sitraponao ihany ane no tanteraka. Vavaka izay ho an'ny zanaka izao fiangonana izao, sy ny zanaka ampielezana rehetra, naiza mielipatrana, eto Madagasikara sy eran-tany aza manaraka izao tambanjotra serasera izao. Arovy amin'ny rahanao izy ireny, taio amin'ny fitahim-panahy rehetra, ka hitombo amin'ny fitiavana anao sy ny fifankatiavana. Dia ho tsapan'izy ireo Tompo ny fitahinao Andriamanitra, ilay fiainana atolotrao, dia ilay fiainana tsara, fiainana be dia be, fiainana mandrakizay. Ianao koa malala ny toe-java-misy ilalovan'ny firenena sy izao tontolo izao. Ataovy miverina aminao Jesosy fitiavana ny rehetra, miankoka eo anatrehanao, ary irinay izany hery ny fitiavanao izany no amonjy amela heloka anasitrana anay. Izany vavaka rehetra izany Tompo dia iombonanay amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe Rainay o izay any an-danitra, ho masinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao aneny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay izianina sahaza ho anay, mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay,
aza mitondra ny eo amin'ny fakapanahy manafana amin'ilay ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Dao sika riavana hitsangan'izao a neo ny finoantsika hijoro vavolombelon'ny finoana tsika dia iombonantsika ny fanekem-pinoana apostolika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokana tombontsika izay nitoritsorona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjine nijalana napaka Pontius Pilato nombona tamin'ny hazo fijaliana matika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka kavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any hoe viny tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina aho ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fimbonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Petraka isika riavana zao a dia tonga amin'ny fanambarana ny rarahan'Andriamanitra isika. Ao anatin'ny fanarana ny rarahan'Andriamanitra isika zao riavana. Hoy ny tenin'Andriamanitra amintsika, endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy no miara-monina, fa voadidin'i Jehovah eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Izany tenin'Andriamanitra nirasana avy amin'ny Salamo 7:30. Ny andin'ny voalohany sy ny andin'ny fahatelo tapan'ny faharoa izay no iarabanantsika rehetra riavana natratra zao Alahady 7 Jona taona 2022 izao. Miarabantsika fiangonana, miaraba ihany koa ny zanakam-pelezana amin'izao fotoana izao ary miaraba isika ny rem-pianakaviana rehetra amin'izao Alahady fetin'ireny taona 2022 izao. Sotra n'Andriamanitra isika riavana afaka nandihy ny andron'ny Pentekosta ny Alahady lasa teo fa tsy rovantsika ny nirotsahan'ny fanamasina dia izany fanamasina izany ampaherantsika rehetra hiasa sy hanao ny asa fanompoana izay nametrahany Tompo ho amintsika. Sotra n'Andriamanitra ihany koa isika natratra izao voka-dehibe ny fiangonana iarana amin'ny zanakam-pelezana taona 2022 izao izay hitondrana ambavaka ny fiangonana sy ny zanakam-pelezana rehetra ary hitondrantsika ny voaloam-bokatra rehetra dia izay tsara indrindra izay mendrika indrindra ary ny tsy misy kilema ary ampatsahivana antsika moa ny vola azo amin'ny anatin'izao voka-dehibe izao dia aminanantsika ny fampandehanan-drano fiangonana sy ny fantanterana ny adidy anatiny sy ivelany. Ampaherezana isika fiangonana manontolo ny barona sampana sy fikambanana mba hikolokolo sy hankamamin'ny fiambonana eo amin'ny fampitondrana ambavaka ny asan'ny fiangonana, ny asan'ny sampana sy fikambanana ary ihany koa isika antoko-pihira. Mitoy ihany koa ny fandraisana izay fotsika an'Andriamanitra ny amin'ny ahafahantsika manio ny asa fantarana ny fiangonana dia ampaherezantsika na eto tanindrazana na ny andafiny ndrika mba hiasa tsy mitsahatra hanao ihany koa ny asan'Andriamanitra tanteran'ny FKM Ambohijafy Fanantenana dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Anatanteraka ny rakitra isika riavana taontsika amin'ny fifaliana izany arak'izay nitahian'Andriamanitra antsika rehetra ka ny firana fanampiny fa 7:30 no ho tanterahantsika ao anatin'izany.
Andesika ry havana malala n'olotra ny rakitra izao ary andray koa ny TSO-DRANO. Iaraitsangany sika rehetra. Ampifaliana tokoa Tompo no anoloranay. Ampitiavana ihany koa izay efa nitahinao ary raiso izany voninahitra ao Andriamanitra. Atanteraka ny asa izay kinendrinao. Fampandehanana ny raharaha anatiny sy ivelan'ny fiangonana sady ho fijoroana vavolombelona ny amin'ny fandraisana ny fitiavanao Andriamanitra. Mihoatra noho izany ny tenanay mihitsy, raiso fanatitra velona sy masina sitraka ao Andriamanitra fa fanompoam-panahy mety ataona izany ho ianao. Hiatrika ity herinandro vaovao tiary izay Tompo. Dia tanterao amin'ny malalanao rehetra ny TSO-DRANO masina atolotra amin'ny finoana. Fa Andriamanitra ny faharetana sy ny fiononana ny ampirahevitra nareo araka ny Kristy Jesosy, mba ho saina iray, vava iray, no iarahanareo mankalaza n'Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Ny hira fa 2:telopolo ny andininy voalohany no ataontsika farany mialohan'ny Trinite masina 2:telopolo ny andininy voalohany. Petraka manao vavaka mangina isika. Atolotra ao an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.